Niany zahay maty handeha zahay fa mare agny mbo avy taranakanay havy itaky rahanay ary etsika tsara tamin'ny tantara eto boky misy mpanjakany teto mpanjakany teto fa atsika zegny mitady tous les moyens avakoa faly miaraba isika rehetra mpanaraka sitapaka ny atatagasy ny tenako androany isika de ndondray raha hiresadresaka ny mahakasika ny akony vaovao izay nalaza tamin'ity herinandro ity tsy inona moa izany fa mahakasika ny savorovoro izay misy etsiroa amin'izao fotoana izao ny eo amin'ny ireo mpikambana ao anatin'ny antoko TGV izay manao fitakina karaman'izy ireo moa araka ny nambaran'izy reto hatrany fa milohan'izay dia azadino ny milaiken'ny videotsika ary azadino ihany koa ny manao commentaire amban'ity videontsika ity ary azadino toraka izany ihany koa miabone amin'ny chaîne-natsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa amin'ny tonga tagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary araka ny fanazipitary ampiantahana moa dia amin'izao fotoana izao dia manao fihetsiketsehana ireo izay ao anatin'ny vondrony ekipan'ny TGV izay tsy fantatra mazava moa zany ny antony filaharambe izay ataon'izy ireo fa mialoha idirantsika amin'izay aloha ndao aloha zany ho resantsika ny mahakasika ny akony fifidianana tamin'ny faritra indrindra fa tamin'ny faritra Mandritsara izay mampitokana anireo president Fokotany amin'izao fotoana izao ary tsy manaiky hanome valim-pifidianana moa iretsy farany raha toa ka tsy voaloha izay tambon karama nampanantenana azy ireo izay araky ny volazany reto president Fokotany any amin'ny distriktan'ny Mandritsara reto moa dia nampanantenana tambon karama izy ireo talohan'ny fifidianana ka rehefa vita ny fifidianana vao mandray vola iretsy farany kinanjo nefa tsy zany ny zava-misy hatramin'izao fa mbola tsy nandray an'izany tambon karama zany iretsy president Fokotany reto ka izany indrindra no nahatonga anireto president Fokotany reto nanapa-kevitra amin'ny tsy hanateran'izy ireo ny voka-pifidianana voalohany indrindra ary faharoa manaraka izany dia mikasa ny hampitsahatra ny asa amin'ny maha lehibe ny Fokotany azy koa iretsy farany ary hanatitra ny tomboka sepanjakana eny amin'ny lehibe ny distrika raha tsy ahitana vaholana izao problème izay mahazo izy ireo amin'izao fotoana izao resaka savorovoro hatrany moa dia hita tazana tato anaty tambazotra Facebook fa misavorovoro ihany koa etsy andaniny ireo izay mpanaradia ny TGV izany hoe ireo izay nahazo karatra mampikambana ao anatin'ny TGV izay nilaza moa iretsy farany fa nanao fisoratana anarana mba hahafahana misitraka ny karatra iny izay nampanantenana vola be rehefa vita ny fifidianana izay savorovoro izay dia tsy eto Antananarivo ihany nahitana izay savorovoro izay fa nisy andian'olona maromaro koa ny savorovoro tany Tamatavy izay rehefa natao moa ny fanontaniana tamin'ny iretsy olona savorovoro ireto dia nilahatra efatra maraina hono ka miandry an'izay filaharam-bola izay tsy fantatra mazava na filaharam-bola karaman'izy ireo ny fidy moa izany sa ve ny filaharam-bola izay ho fanampina any sahirana satria manko araka ny hitantsika nanomboka niny coronavirus iny ireto TGV ireto dia isany antoko izay nanao fanampina amin'ny resaka varitsinjo sy ny tariny araka izany ara dia maro ny feo mandeha etseroa izay misy moa milaza hoe notambazana vola hony ireto olona ireto talohan'ny fifidianana ka misoratra anarana zay vao mahazo karatra rehefa lany dia misitraka tambon karaman'ireo ny fidy izay ao koa ny milaza hoe karaman'izy ireo nanao propagande ihany izany fa tsy misy idiran'ny resaka fifidianana ao ihany koa ny milaza hoe resaka fanampina amin'ny fahitanan'ny malagasy sahirana izao atao izao fa tsy misy idiran'ny fifidianana sy ny voka-pifidianana ao ihany koa ny milaza hoe karatra natokana ho an'ny mpikambana TGV iny fa tsy misy resa-bola zany ao ambadikan'izay ka ny fantaniana mipetraka ary inona ary ny tena marina amin'le izy manoloana izay savorovoro izay hatrany moa dia mitohy ny resaka mahakasika an'ity fifidianana ity izay nilaza moa ireo KMF Knoe tamin'ity androandroany ity fa very hasy ny fifidianana eto Madagasikara izay 13,64% ny tahampahavitsihana ambany indrindra hitan'izy ireo nandritra ny fanaraha-maso tamin'ny bureau fandatsaham-bato iray teto Antananarivo tsy ampy sady tsy tsara kalitao ny fampiofanana ireo mpikambana tao amin'ny bureau mpifidianana tsy nahavaly ny filana vaovao ny mpifidy ny serasera nataony CENI nisy ny valopy nirakitra ny voka-pifidianana avy any amin'ny Fokotany vitsivitsy efa tsy nihidy rehefa tonga teny amin'ny SRMV betsaka ireo tsy naharay ny tambo karama ary nisy koa ireo mpanaramaso fifidianana tsy navela niditra tao anatin'ny bureau mpifidianana takin'izy ireo ny hanokafany CENI ny fanadihadiana mikasika ny tsy fanarandalana izay tsy tako nafenina amin'izao fotoana izao raha izay rano mahakasika ny savorovoro izay nisy tamin'ny ity fifidianana ity ka ny fantaniana mipetraka amintsika ara inona ny vaholana izay tokony ho aroso mba hialana amin'ny adilahy politika sy krizy izay tsy misy fiafarana eto amin'ny tany sy ny firenena etsy antanin'izay nefa dia hita baribary amin'izao fa mirongana dia mirongana tokoa ny asandahalo na any ambanivohitra zany na ety amin'ny ville hosetrin'izay hatrany dia androany maraina nisy andianjolahy maromaro izay nitondra 4 mihitsy reto andianjolahy reto ohatran'ireny olona andeha hitsangatsangana ireny izany hoe ohatran'olona reny mpanan-karena mandeha mitsangatsangana ireny zany reto andianjolahy izay mirongo fitaovam-piadiana ireto naika hanafika ny tranon'olona anankiray
iray izay tao amin'ny fokotany Ambohipomo ity saiky tafidiny reto dahalo reto avy hatrany dia nandray andraikitra ny mpitandro filaminana ka lavony bala iretsy olon-dratsy iretsy fa nisy ny iray tamin'izy reto no tafapiritsaka tamin'izay fanafihana izay ka mbola anatin'ny fikarohana an'izay tafapiritsaka zay ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao ka iandrasantsika ara ny mety hotony zay fanadihadiana mahakasika ny tsy fanipahalemana izay ka itsy zany dia manentana isika rehetra mba ho mailo hatrany fa tsy kely lalana ny ratsy ka dia mailomelo ihany fa efa miha ratsy ny Madagasikara sy ny tsy fanipahalemana amin'izao fotoana izao ka izay zay ara tomboko lahy sy tomboko vavy mahakasika an'ity videontsika amin'ity ndray mitoraka ity ka dia manasantsika hatrany hanao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona an'ireny hevitra rehetra reny hanaovantsika video manaraka eo ary manasanareo ihany koa ilaiken'ny videontsika manasa tanandroa hatrany iabone amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa amsesy tonga Tabatangasy tomboko lahy sy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa. Simio, o meka me mito, sasa ngano sin, falovia no zautia, va maheri vitia, vanga, atulu chono, taningesa, atulu chono, tifo kumbaleva, atulu chono.
aza miagnatsy